Manoatra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy rindrin-drahona manantona ao atsimon'i Madagasikara ao izay amevahana kokoa ny orana tandrifin-drahona any amin'iny morontsiraka atsimo sy atsimo atsinanan'ny nosy iny. Ny zavona ihany koa dia atombanana hitoetra indrindra vao maraina amin'ny akamaroan'ny toerana maro eto amin'ny afovoan-tany, ny morontsiraka afovoany atsinanana ary ny atintany atsimony Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny antsipriany dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy Taolagnaro. Ny faritra hafa moa dia andrahona vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na azavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoan-tany, ny morontsiraka afovoany atsinanana ary ny atintany atsimony Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia iverina andrahona miandalana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'iny faritra Idianaso manodidina ny Samborano, toy izay ihany koa ny any amin'ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo ary ny any Ivatovavy Fitovonany atsimo atsinanana mpakatra ny Taolagnaro mihitatra hatramin'ny ilany atsinanan'ny faritra Matsiatrambony sy Iorombe. Mety hisy erijika isina orana tandrifin-drahona ihany koa indrindra ny takarivana ny alina ny any amin'ny atintany ny faritra Melaky manodidina Bongolava, ny ilany andrefan'ny Tasy sy Vakinankaratra. Ny faritra hafa moa indrindra ho an'ny afovoan-tany sy any amin'iny faritra avaratra iny dia andrahona amin'ny akapobeny na andrahona amin'ny tsitokotoko. Ny any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefana kosa dia iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoan-tany, 12 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mafana tanteraka mihitsy ny any amin'iny faritra avaratra andrefa Madagasikara iny satria tafakatra 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary dia mety mbola hitoetra ihany aloha ny zavona maraina ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoan-tany sy ny any amin'ny manodidina amin'ny tapany atsimo ny faritra Loatra Mangoro ary ny faritra atsinanana. Ny orana tandrifin-drahona ihany koa dia tombanana iseho any amin'ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo, torak'izay ihany koa ny morontsiraka ny faritra Ivatovavy Fitovonany atsimo atsinanana mpaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa moa dia homaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana misongadina aloha raha noharina ny zoma fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Ny any amin'ny faritra avaratra andrefana moa dia manodidina eo amin'ny 30 degré eo ny maripana ambony indrindra zany any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alahady zany hoe mandritra ny andron'ny Pasika zany ny vao maraina aloha dia homaina tanteraka mihitsy ny andro manerana Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny morontsiraka ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo ary atsinanana iny ihany mety hisy tandrifin-drahona iserana fa homaina ihany zay rehefa misandratr'andro. Ny tolakandro kosa indray dia saika ivangony kokoa any amin'ny tapany atsimony afovoan-tany ny orana tandrifin-drahona sy any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia mety hitatra aty amin'ny faritra Analamanga, Loatra Mangoro ary Betsiboka izay orana tandrifin-drahona izay. Ny orana mahazatra any amin'ny manodidina Samborano moa dia saika hitoetra foana indrindra amin'ny takariva. Ny maripana ny fetin'ny Pasika kosa indray dia afana tanteraka manerana ny Madagasikara manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny 17 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Dia izay indray ary ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.